Ry malagasy namako manerana ny nosy feno afaliana ny fo ary ravoravo ny sainam-panahy satria velinaina ary nahazo tombonandro indray isika mianakavy amin'izao anitsahantsika ny taona vaovao 2012 sy 2020 izao. Koa Andriamanitra izay nandahatra ny fiainantsika sy ny zava-drehetra notolorana fisaorana sy dera voalohany indrindra ary nilaza sy ny voninahitra ny ho azy irery ihany. Arabaina ny malagasy isambatan'olona, arabaina ny isan-tokantrano ary arabaina ny mponina rehetra eto Madagasikara tsy ankanavaka sy ianareo rehetra manatrika etona tratran'izao asaramanitra izao. Mankasitraka sy mankatelina ny firaritsoa natolotrareo nandray fitenenana rehetra teo izay mivady. Ho lasan'iny taona ny valiny ane ny ratsy rehetra ka mba rarina ho taona ny sosiny tsara ary ny fahombiazana ho antsika tsirairay avy ity taona vaovao ity ary indrindra ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany no hirotsaka mandrakariva amin'ny firenena malagasy iray manontolo mandritra ny 12 volana vaovao izay ho diavintsika. Tompoko lahy sy tompoko vavy, efa taona lasa izay dia niezaka nizotra ho any amin'ny lalan'ny fanovana isika. Nitolona isika mba hatratrarana izany tanjona izany ary tiako hifampizarana aminareo eto androany fa misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika satria tsy tafiditra tao anatin'ny velam-pandriky ny ady hatrany. Lalatsarotra no diavintsika tao ny fisedrana, nisy koa ny fingam-pingana samihafa ary misy mihitsy aza ny tady baiko sy isafidy ny lalana ho alehantsika. Sarotra, tena sarotra ho an'ireo tsy ninjory tokoa mantsy, sarotra ho an'ireo tsy nitaky fahafahana ny mahatsapa ny mahasarobidy izany fanovana no takitsika izany. Mba hahafahantsika manome lanjany ny hevitra ny joroantsika, ny fototra natsangatsika ary ny fanovana takitsika napetraka dia mila mijoro hatrany tsika ry malagasy namako ary mila mitrakatrany isika rehetrarehetra. Sarobidy amintsika loatra ny fahafahana dia ny fahafahana mandray fanapahan-kevitra, ny fahafahana misafidy, ny fahafahana mamaritra ny lalak'izorana, ny fahafahana mamolavola ny endrim-pandrosoana tiantsika apetraka eto Madagasikara, ny fahafahana mandity sy manapaka amin'ny arenantsika sy ny fananantsika. Mahasaro-piaro ahy, mahasaro-piaro anao ary mahasaro-piaro antsika loatra izany fahafahana izany. Raha mahasaro-piaro antsika nefa ny fahafahana dia tokony ho fantatrao ry malagasy namako fa ny kajikajy politika sy stratégique volavolain'ny sasany ankehitriny any ambadimbadika any dia tsy mamelantsika androso ankalalahana. Amiko dia mananjo isafidy ny tiany malagasy. Koa raha mananjo isafidy ny malagasy dia tsy tokony olona iray na roa na
tokony olona vitsy na firenena avy any ivelany no andidy sy anapaka mikasika ny fomba hitondrana ny firenentsika sy antokony olona ho iaho na firenena avy any ivelany no andidy sy anapaka mikasika ny fomba hitondrantsika ity firenentsika ity sy ny olona tokony hitondra sy tatana ny firenena rapitra. Manontany anao androany hoe azosika ekena ve izany? Azosika leferina ve izany? Tsia ny valiteniny, tsy azosika ekena izany, tsy azosika leferina izany, satria sarobidy amintsika loatra ny fiandriana firenena tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy nampitahorana ve isika fa raha tsy misy ny fanampin'ny fianakaviam-be resam-pirenena dia tsy hijoro mihoatra ny herintaona ny tetezamita voaporofo anefa fanandritra an'izay efa taona latsaka izay fa nizotra araka ny tokony ho izy ihany ny fampandehanan-draharaha mpanjakana. Ny manampitsofina ihany no tsy mandre ary minipikipy ihany no tsy mahita fa niezaka isika nandritra an'izay efa taona izay. Ny minipikipy ihany ho ihany tsy mahita fa niezaka isika nandritra an'izay efa taona izay. Nanorina isika, nanangana isika ary nametraka isika tompoko lahy sy tompoko vavy. Nandritra ny roa amby dimapolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena dia sambana mba nisy hôpitaly valo manara-penitra indray naorina nanerana teto Madagasikara. Raha nakany Antsiranana izahay nitokana ny hôpitaly tany dia tiako ny fampizara aminao, ny fampizara aminareo fa ny hôpitaly voalohany naorina tany Antsiranana dia naorina tamin'ny taona 1970. Izany hoe 17 taona aty aoriana vao misy mpitondra mpitatana nanorina hôpitaly vaovao indray tany amin'izany toerana izany. Tsy porofo ve izany fa efa manomboka mametraka ny fampandrosoana isam-paritra isika. Eny na dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny tetezamita aza. Tsy nasiana zanak'ikala hafa fa na ny any avaratra, na ny any atsimo, na ny any atsinanana, na ny any andrefana, na ny eto avoatany dia iray ihany ka nampitoviana. Tsy misy ny afaka milaza androany hoe adino izahay satria nampitoviana ny malagasy rehetrarehetra sy ny faritra rehetrarehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Koa iza raha mbola afaka ilaza fa tsy ilaina ny hôpitaly. Hôpitaly hitsabona ny vahoaka, hôpitaly amonjena aina, hôpitaly anasitranana ny aretina maro samihafa. Maro tokoa ny aretina tokony hitsabona eto Madagasikara. Fa indrisy ny aretina tena mikiky eto amin'ny firenentsika dia ny aretin'ny mpanao politika sasatsasany. Aretin'ny mpanao politika sasatsasany izay tena sarotra sitranana. Toy ny areti-tsaina tsy mijery afa-tsy ny tenany samy irery. Toy ny areti-pony finiavana
ampizarazara ny samy malagasy toy ny areti-kibo, ny fanaparam-pahefana, toy ny aretim-bavony, ny fitiavan-tena, ary indrindra ny areti-mason'ny kolikoly, satria raha vao mandalo ny vola dia jamba ry zalahy. Fa ny aretina mandoza ny fitiavam-pahefana dia izay ny aretina sarotra indrindra. Matoa isika tsy mandroso hatramin'izay ary mbola mandila latsarotra hatramin'izao dia satria maro ireo tsy madio fo, mbola misy ireo tsy madio saina, ary indrindra mbola misy ary mbola maro ireo tsy tia tanindrazana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, raha asiana resaka ny resaky ny fanatanjahantena dia tsika ihany mampahatsara antsika fa voalohany isika teo amin'ny tantara no tompon-daka ny Afrika tamin'ny lalao baolina lavalava. Zava-dehibe eo amin'ny tantara izany. Ny tsy fankasitrahana ireo mpilalao na ny atletatsika, ny tsy famporisihana azy ireo hanao ny tsaratsara kokoa sy tsy ny fanampiana azy ireo amin'ny ezaka vitan'izy ireo dia famonoana ny afo miredareda ao am-pon'izy ireo. Izany no antony nanosika antsika hanorina ny kianjan'ny Maki etsy Andotapenaka, toerana izay saika nalain'ny sasany ho azy manokana nefa nananganantsika foto-drafitrasa mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby, nananganantsika foto-drafitrasa mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby. Raha tsy aivina dia tamin'ny taona 730 no nanorenana ny stadiny Malakam izay any-kianja tokana ny lalaovana baolina lavalava teto amin'ny firenena. Kianja izay tsy nahafahana akory nandraisana lalao iraisam-pirenena fa 5-70 taona aty aoriana kosa, 5-70 taona aty aoriana kosa vao tanteraka ny nofinofy tafatsangana ny kianja manara-penitra ary andray ny fifaninanana ho tompon-daka eran-tany amin'ny sokajy junior amin'ny taona 2014 isika eto a Madagasikara. Zava-dehibe izany. Rehefa hita sy azo sapahitanana ny ezaka vita indrindra ka pofony ny fibatana amboara iraisam-pirenena dia mendrika fanampiana sy fanohanana izany. Izany indrindra no antony tsy maintsy anampitsika ara-bola sy ara-pitaovana an'ireo atletatsika ireo. Ka iza indray azy, iza no mbola afaka ilaza fa tsy ilaina ny kianja Maki ary tsy mendrika no ampiana ireo mpilalao nasionalitsika ireo. Misy afaka miteny an'izany ve? Atoko fa tsy misy. Ao ny mpilalaon'ny Makia mangiavanao ary zalahy mba hitsangana nareo namako satria reharehan'ny firenena nareo ary araka hitehaka mafy be amin'ny ireo tompon-daka ireo sika tompoko lahy sy tompoko vavy. Misaotra indrindra ry zalahy namako. Raha ny tontolon'ny kanto indray no andeha sika resaka dia sambany ka sambany no nisy kianja lehibe sy goavana naorina ho an'ny mpanakanto teto dia ny Coliseum de Madagascar izany izay tokana aty amin'ny ranomasimbe indiana ary lehibe indrindra aty Afrika. Izay vao mba nisy fijerena akaiky sy fitsinjovana manokana
an'ireo mpanakanto malagasy koa izay indray azy no mbola sa anambara fa tsy mendrika izany ny mpanakanto malagasy dia indramiko ny tenin'ny président teo hoe degagy lahy. Mitsinjona ihany koa ireo mpianatra ny ambaratonga ambony isika satria dia efa tafatsangana avokoa ireo trano be fonenan'ny mpianatra eny amin'ny université rehetra manerana ny faritra. Nanaraka izany dia fampizara aminareo ihany aho hoe raha toa ka vitantsika ny lapan'ny tanàn'Antananarivo dia otokanana amin'ny herinandro ambony ho avy zao ny lapan'ny tanàna manara-penitra any a Toamasina tompoky lasy tompoky vavy. Raha niezaka no atao no tandrisany eto dia lavalava ihany angambany fa ao andanin'izany ny tranomora amanjatony izay efa nahorintsika manerana amin'ny faritra ihany koa ho an'ny tanora vao misondrotra. Tompoky lasy tompoky vavy, eo amin'ny lafin'ny arabola dia vitantsika hatrany ny nanefa ireo trosa rehetra nobabeny ny firenena malagasy. Tsy mbola namorona na nanatota vola tsy misy antoka isika. Nametraka ny politika ny fitsitsiana eo anivon'ny kitapo-mbola mpanjakana isika ary nanamafy hatrany ny fanatsarana ny fitantanana mba tsy hisian'ny gabraraka sy ny fandaniam-poana eo anivon'ny fanjakana. Rafitinina dia niezaka tamin'ny herin'ny tenatsika isika. Nametraka ny fanamby isika ary azo lazaina tompoky lasy tompoky vavy fa tratra ny tanjona. Ry malagasy avako, efa taona lasy zay no niarahana fantatra ary efa niomanantsika ara-tsaina raha teo fa ho sarotro sy ho be fampandrika ny lalana mankany amin'ny fanorenana sy ny fanovana. Ary amin'izao vaninandro izao dia tsy misy ny afaka hiteny na ho saha anambara fa tsy nahavita isika marina sa tsy marina tompoky lasy tompoky vavy. Nateo aza ny sakatsakana samihafa sy ny fanakiviana tsy nasakana antsika tsy hiasa sy hiezaka izany rehetrarehetra izany. Na iza nanatsatso na iza naneso dia azy ny azy satria ny atsika dia ny asa vita sy bainga voavadika no porofo tompoky lasy tompoky vavy. Nesorina tamintsika ny fanampiana, nesorina tamintsika ny famatsim-bola, nesorina tamintsika hatramin'ny fankatoavana azy. Misy mampimenga ao amin'ny écran sa. Nesorina tamintsika ho ihany ny fanampiana, nesorina tamintsika ny famatsim-bola, nesorina tamintsika eny hatramin'ny fankatoavana azy. Fa misy zavatra tsy azo esorina amintsika malagasy, tsy azo esorina amiko, tsy azo esorina aminao dia ny fitiava-tanindrazana izany tompoky lasy tompoky vavy. Tompoky lasy tompoky vavy, no resahana sy novoizina tato ato ny resaky ny
zon'olombelona. Saingy mipetraka ny fanontaniana hoe zon'olombelona inona marina moa, sy zon'olombelona manao ahoana moa ity tsy maintsy marovotsika ity. Fiarovana ny zoan'ireo dahalo mpandripaka sy mpandrava vahoaka sy mpandroba fananan'olona ve? Sa fiarovana ny zoan'ny vahoaka tsy manatsiny? Nandray ny andraikiny ary nanao ny enitsozavatra ireo mpitandro ny filaminana mba hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Nefa akory ny fahagaganao fa toa misy faly raha mbola tsy voasambotra iremenabila. Inona no tokony ho atao? Tokony ho alefa hisambotra amin'ny remenabila miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana ve ireny olona ireny? Fanontaniana ihany fa isika no mamaly azy. Tahaka ny fisian'ireo faly, raha tapaka ny fampatsim-bola avy any ivelany sy ny agoa ka sahirana ny vahoaka malagasy ary very asa ny maro. Sanatria ve dia ho tonga amin'ny fitenenana manao hoe ny fahorian'ny hafa ifalian'ny sasany? Izany no anisan'ny aretina mila fanasitranana eto amin'ity firenena ity. Dia ilay toetsaina, ny toetsaina mihitsy no tokony hovaina sy ho tokony hositranana tompoko lahy sy tompoko vavy. Misy tokoa mantsy ny toetsaina mihevitra fa tokony ampiarina sy ho tokony ho tanterahana rehefa hevitra avy any ivelany, na dia tsy mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy aza izany. Ame ohatra aminareo aho hoe koa satria ve mampanambady ny samy lehilahy na samy vehivavy ny any ivelany dia ho tanterahana koa eto amintsika izany, satria hevitra avy any ivelany sady lazaina fa manaja ny zon'olombelona. Raha mbola za aloha ny filoha dia tsy anaiky an'izany aho. Toy izany koa ny fitoniana izay resaka voizina matetitetika. Ny fahalalahana dia tsy mijika ho fanjakan'ny baro. Ny hainao manjery ve natao ampisarazarana sy andranitana atipoko sa natao hitezana? Fanontaniana no apetrako. Ampianarana fikomiana sy fanamboarana fitaovam-piadiana ifamonoana ve sa ho fitaovana fampahalalam-baovao? Amindry avidiana sa ifanajana? Anabeazana sa amitahana vahoaka? Eto dia milaza fa tsy eketsika ny fanjakan'ny baro, ary misy ireo rafitra hita amin'ny firenena izay najoro manokana izay tokony andrafitra izany rehetrarehetra izany. Ry malagasy namako, ombieniombieny aho no efa nilaza fa azontsika atao tsara ny mampandroso ny faripenan'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny harena ananany ity firenena ity. Ny nandrasan'ny malagasy tamin'ny mpanao politika, indrindra fa ny mpitondro, dia ny fikarohana ny hevitra sy ny fomba rehetra mba hifampizarana ny vokatry ireo harena ao ambanin'ny tany sy anatin'ny ranomasina, hampandrosoana ny firenena fa tsy ho ana orinasa avy any ivelany fotsiny na ho an'ny firenekafo.
adidiko androany no mizara aminao ry malagasy namako. Ny anisan'ny ady atrehantsika ankehitriny mba hiarovana izany harem-pirenena malagasy izany. Mba fantatrao ve fa iray isan-jato fotsiny no mba any anjarany vahoaka malagasy amin'ny vokatra fitrandrahana nickel sy cobalt izay harem-be CCE-na ananatsika. Iray isan-jato monja. Raha mitetina 1 milliard 500 millions de dollars isan-taona ny vola hiditra amin'izany fitrandrahana izany, dia 15 millions de dollars fotsiny no mankaty amin'ny vahoaka malagasy. Tsy vitan'izany fa lazaina hoe 5 milliards de dollars ny vola nampiasaina tao anatin'izany fitrandrahana izany na ny investissement. Raha ataontsika izany ny kajikajy dia eo amin'ny 3 taona 4 taona mahery eo fotsiny dia efa tafaverina ny reny vola nampiasaina tamin'izany fitrandrahana izany, ary dia tombontsoa mihoapapana no raisin'ireo mpitrandraka mandritra ny taona maro. Dia rariny ve zany ho ianao? Izany anefa no santionany ny fifanarahana natao soni teto amin'ity firenena ity. Ary dia zaraiko aminao fa arotsoroko aminareo androany fa ny tsy fanekena izany, toe-javatra izany no miteraka olana sy teritery maro isan-karazany atao amin'ny tenako. Tsy manaiky ho varotana ny tenako ary mijoro hiaro an'izany harem-pirenena izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, rehefa tsy mangalatra ny mpitondra, rehefa miezaka amin'ny fahaiza mitantana, rehefa tsy mangorokarena na ny kely eo am-pelantanana aza ahavitana zavatra betsaka ao anatin'ny fotoana fohy. Maika moa fa raha voapetra antsika ny politika vaovao sy maharitra hoentsika hitrandrahana ny harenantsika malagasy, laza ombenimbieny aho hoe afaka ataontsika tsara ny mampandroso an'ity firenena ity amin'ny alalan'ny harenantsika, ary mindro matoky aho fa tsy ankin-doha intsony amin'ny firenena avy any ivelany Madagasikara tompoko lahy sy tompoko vavy. Soa ihany raha teo fa efa misy ireo firenena sy onasa iraisam-pirenena mifampidinika amintsika ankehitriny. Vonona hiara-iasa amin'ny kitso-po, hijery sy hitsinjo ny tombotsoa iraisana, ary dia anjarantsika sisa no misafidy azy ireo. Ry malagasy namako, ny mpitondra mandalo fa ny foto-drafitrasa mitoetra, ary zay tsy mahavita ihany no menomenona. Koa tsy maintsy manorina isika. Iarahantsika mahita ny fitohanan'ny fifamoivoizan'ny fiara eto an-drenivohitra. Ka efa volana maromaro zay no nididavan'ny tompona andraikitra rehetra vahaolana mikasika an'izany. Koa eto ny tenako dia mahafaly ahy no mampahafantatra anareo sahady fa nokatra lalana vaovao isika ampitoy ny renivohitra makany amin'ny seranam-piaramanidina Ivato, tompoko lahy sy tompoko vavy. So misy indray ny teny hoe vola vieza no hanaovana an'izany,
dia eto hanao milaza hoe tsy tsosa akory tsy tsosa ampabena ny firenena malagasy ary tsy vola nangalarina ihany koa fa vola madiodio amin'ny firenena malagasy. Mahavita zavatra isika rehefa miasa, rehefa manana viny, rehefa manana fomba fijery vaovao. Araka ny ahafantaranareo anahy moa dia hoe TGV, dia maro aminareo no manontany hoe roviny zany no vita. Ny olazaiko dia io tetikasa io dia nomboka afaka herinandro vitsivitsy amin'ny volana febroary ho avy zao. Ary amin'ny maha TGV atsika dia tsy mihoatra ny enim-bolana dia ho vita zany lalana zany. Mino a tsisy isony ny ametraka am-panontaniana hoe ho vita ve zany sa tsy ho vita, fa rehefa miteny a dia vita ny anarany. Manarak'izany dia amafisiko eto koa ny fampanantenana izay natao amin'ny tsy maintsy anorenantsika foto-drafitr'asa nasionaly manara-penitra anofanana ireo mpanao fanatanjahantena avoleta na ny Centre National Professionnel des Sports. Ary misy tompon'andraikitra namana moa tonga miaraka amintsika sito androany, izay tompon'andraikitra ambony afaka anampy amintsika na ratoro-hevitra na amin'ny lafiny maro samihafa ahafahana manatanteraka an'izany asa izany. Sika rehefa miteny tonga dia miasa ary tonga dia manao ary tsy maintsy vita ny anarany tompoko lahy sy tompoko vavy. Tonga amin'ilay fotoana sarotra isika satria dia tiako aloha ny manambara aminareo hoe nandritra ny 3 taona dia nampitombo 100% ny karaman'ny mpiasam-panjakana isika, na dia tao anatin'ny teteza mita aza. Izany hoe efa mahatratra 30% ny totalin'ny fisondrotana karama nandritra izay vanim-potoana ny teteza mita izay. Ny tenako a dia mino sy mahatoky ary resy lahatra fa mbola azo atao tsara ny mampiakatra 100% indray. Aza mbola mitehaka aloha tompoko lahy sy tompoko vavy. Mbola tsy vita ny teniko, izay manapa-teny eo no manapa-kainy. Ny tena koa dia mahatsapa fa afaka atao tsara ny mampiakatra 100% zany karama zany amin'ity taona ity. Aza mbola mitehaka satria mbola vinany atsika. Satria moa fiara-mitatana izao vanim-potoana izao dia mitodika aminao Andriamatoa Prime Ministre sy ianareo ministra voakasika izany mba handinika ny fanatanterahana izany fisondrotan-karama izany. Ary satria koa moa eo amin'ny fotoanan'ny asaramanitra toy izao dia za rehefa fanaotsika ny manome famelatsazy ho an'ireo mpiray-tanindrazana diso lalana sy ka voafonja. Koa ho an'ireo izay voafonja 5 taona ny midiny ka tsy nanao elika be vava, izay omena famontsoran-kelika manomboka amin'ny 2 volana ka hatramin'ny 9 bolana izy ireo. Ary ireo rehetra izay nahafeny 70 taona no miakatra ka tsy nanao elika be vava ihany koa dia angatahana amin'ny fitsarana mba hamotsitra tanteraka azy ireo, mba hiverenana izy ireo any amin'ny fianakaviana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, efa samy volona ny rehetra amin'ny fanatanterahana, amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Amaranana ny teteza mita ihany koa izany fifidianana izany, ary roso amin'ny fananganana ireo rafitra rehetra
ao anatin'ny repoblika fahaefatra isika noho izany. Misaotra sahady sy mankasitraka ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongana sy ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka izay ifarimbona sy fanometanana atrotosa antsakany sy andavany izany fifidianana izay atrehantsika izany ny tenako. Eto am-pamaranana dia te hiteny aminareo sy fampizara zavatra mahasoa aminareo aho. Raha nakany amin'ny Jerosalema ny tenako, nandalo ireo toerana masina rehetra, nivavaka ho an'ity firenena ity, nivavaka ho an'ny vahoaka malagasy, dia te hilaza aminao androany hoe firenena voafidy ho nosy ity Madagasikara ity. Firenena tahin'Andriamanitra ary firenena tsy maintsy tafita satria hipotra daholy ny harenantsika rehetrarehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Ary mino sy resy lahatra aho fa ho avy mamiratra no manoloana antsika, ny sosiny tsara indrindra no miandry antsika. Masina ny tanindrazana ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.